Anisan'ny paikady efa narosin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho fanatrarana ny verarano fahasivin'ny filoham-pirenena dia ny fahavitantena ara-tsakafo ny ambolena ny vary safiota izay hoezahana aparitaka eto Madagasikara. Ny akabokatra ny valatahaka anehoana ny volo vary safiota izay anaovana fikarohana eny an-dranovaky mahitsy ka antony nanatanterahana ny lanonana Santa-Bary 2024 vary safiota ny zoma 9 Mey teo. Lanonana nokarakarain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka orinasa UNS. Ambony ny tany vokatra amin'ny vary safiota raha oharina amin'ny tany vokatra azo amin'ny fambolem-bary ataontsika hoe mahazatra antsika. Hatreto izy raha atao hoe nisy an'izay olana nisedraina tao anatin'ny taona izay dia vinavinaina ho hatratra 7 taona isaky ny hektara ny taham-bokatra raha oharina tamin'ny herintaona izay nahatratra hatramin'ny 12 taona isaky ny hektara. Raha oharina kosa nefa ny amin'ny fambolem-bary mahazatra antsika izay mampiasa ny teknika mahafeno ny fepetra rehetra na ny ara-drano sy ny fampiasana ny ataontsika hoe ny semence sy ny engrais araka ny tokony ho izy mahatratra eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 taona isaky ny hektara eo. Izany hoe hitantsika fa somary manatombo kokoa na izany aza araka ny fampizarana moa tao anatin'ny fampizarana traikefa teo dia mbola tsy hita fa somary miakatra kokoa ny fandaniana lany amin'ny fampiasana ny voly safiota. Na izany koa araka ny nambarako teo dia efa miroso ao anatin'ny fanadihadiana lalina ny ministera amin'izao izany hoe ilay famoahana ny tatitra hikomparena an'ireo atao hoe vokatra na inconvénient na ny atao hoe avantage ho an'ny fambolena vary safiota mihoatra amin'ny fambolena ny vary mahazatra dia ao anatin'izay ihany koa ny ahafahan'ny ministera mamoaka ny paikady ahafahany miroso ao anatin'ny fahatratrarana ny fahavitantena ara-bary izay izy moa ny fanakalozany satria tena ao anatin'ny fanaovana fanavaozana ny tetikady pirenena amin'ny fampandrosoana ny volo vary ministera ankehitriny. Nisy fiantraikany teo amin'ny vokabary safiota tamin'ity taona ity ny toetrandro sy ny ranobe satria nampiena ny taharon'ny zezika izay sakafon'ny vary hoy ny solotenan'ny orinasa UNS. Nandidina ny 7 hatramin'ny 10 taona isan'ny hektara teo ny taham-bokatra raha 1.7 taona isan'ny hektara izany tamin'ny taon-dasa. Na izany aza nefa dia tsara io taham-bokatra io raha oharina amin'ny vary hafa manaraka ireo fepetra teknika efa mahazatra 5 hatramin'ny 9 taona isan'ny hektara. Ambony ny taham-bokatry ny vary safiota izay mahazaka ny toetany eto amintsika indrindra fa ny any Motsiraka sakana amin'ny fanapariana tanteraka azy io eto Madagasikara nefa ny lafiny ara-bolo sy ara-teknika tsy voafehy ny masom-bolo sy ny arafosany anampamokarana toy ny zezika izay mety tsy ho sakana ho an'ireo mpamokatra goavana. Ho fanampiana ireo mpamokatra marefo dia paikady efa narosin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ny fizarana kit na kitapo-pamokarana ahitana masom-bolo sy anampamokarana ihany koa. Anisan'ny nahazo izany ireo mpamokatra tany amin'ireo faritra Trabony ny ireo loza voajanahary farany teo. Ny roso tamin'ny fifampizarana traikefa momba ny volo vary safiota taorian'ny fanolorana ny Santa-Bary ka naneho hevitra ny solotenan'ny Afrika Res sy ny STOI eto Madagasikara. Fantatra fa olana ho an'ny Afrika ny faharafosan'ny masom-boly, ny zezika izay tena ilaina betsaka ary ny fampiasana fitaovam-pamokarana. Azo heverina nefa ny famokarana ny masom-boly sy ny zezika eto an-toerana ho fampihenana ny sarany. Ho fampaharetana ny taham-bokatra dia mila mitady lalam-barotra na tsena amoahana ny vokatra ihany koa. Mamokatra zezika taroka 2 taona isam-bolana izao ny orinasa STOI eto amintsika izay efa miara-miasa amin'ireo mpamokatra ka manomeme-loha azy ireo izay ilainy amin'ny fambolena. Ho takalon'izany dia ny STOI ihany no mividy ny vokatra ireo mpamboly na vary na katsaka na tsaramaso fotsy.